Miarahaba tompoko lahy, miarahaba tompoko vavy. Tena tsy maintsy ohatran'izany ve fiteniny lahy? Eto ampanarahana ny fandaharana Covid-19 ianao zao. Tena azony lahy atao tsara angeny manidy ny vavan'ny lahy raha tsy manakambara tsony lahy. Tony vidéo na sensibilisation ana Covid-19 tony tena be mpikritika foana surtout ny vidéo an'ireto bantely lahy reto efa tsy fantatra renge ny antony tena anaovana an'le izy. Tena mbosanina goavy fa raha tsy tianay arô mpanaraka ny vidéo anay tsy nanao fanentanana zany zay. Je t'aime oa. Zay na mila anareo velona. Ary velona be fa tsy velona kely a. Ao ihany koa le olona miteny foana hoe sensibilisation ataony zalahy iny zavatra resaka politika io le kodonao zavatra tsy mi-existe koa zany. Laisse anao tena un peu de réfléchir voilà. Yen blème mantsy amintsika eto dabo tena mbola betsaka ny olona tsy mino ny fisiany zany hoe coronavirus zany satria mbola betsaka ihany koa ny olona tsy mino maty raha tsy avy mandevina. Nefa kosa tokony ampieritreritra antsika ihany fa maninona no tsy eto dabo ihany no misy maty am'le izy. De mbola misy indray zao ny teny hoe skobonareo mihitsy mantsy zany atao hoe nouvel ordre mondial zany. Iny aloha tsy haiko fa tena leo ihany aloha mitandriny e nanaovako ny olona tato aminay tamin'ny confinement voanomboka Andriamanitro. Oui allô mama, aorony entanao fa entomikoakoaka ianao teo tsy teo fatony coronavirus ato a. Fatadiavany ty andeha hoaza ndray tena efa atao-tranoko indray no mibekobeko raha metatra mama navotelina moka fotsiny ato efa tsisy an'izany coronavirus zany andana satao amin'ny vilia aingany. Ok zany ihany fa nisany mampalelo anahy ihany koa am'izao a le bandekama mbola ao anatin'ny confinement zay aty Tamatavy zao efa commence miverina amin'ny fiainana andavanandro a efa commence miverina amin'ny laon'ny daholo ny zavatra rehetrarehetra na de hoe mbola manaraka fitsipika vitsivitsy azy manomboka miverina tsikelikely ihany koa ny asa eo amin'ny lafin'ny fizahantany a profon'izany a manomboka hita efa misokatra reny agence de voyage sy tour opérateur na koa ireny prestataire de service eo amin'ny lafin'ny fizahantany zay fa ny olana kely fotsiny mazava ho azy mbola tsisy mpizahatany vahiny tonga ity antoerana zany fa mbola reny résident reny ihany aloha no manjifa hatreto. Heureusement mba efa miverina tsikelikely izy fa raha le kandrako tamin'ny confinement tena matena tsy ampanankarena zany mihitsy fa mba inona ho zany kandrany lahy zany. Aty le zela mafaty coronavirus zela mafaty coronavirus ary ary zato ahoana madama anaovana zela mafaty coronavirus ray metatra zela mafaty coronavirus ary ary zato iza koa anaovana zela mafaty coronavirus io. Tandrimo tsy mety zao fihetsika zao manaovatra ny masque naiza le anao. Azo lazaina hoe fa tsara ihany ny ezaka nataontsika tao anatin'ny famehana ara-pahasalamana satria efa nahitana fienana be dia be ny isan'ny olona mitondra ny tsimokaritina Covid-19 eto Madagasikara. Nefa izany tsy manakana antsika mbola hanohy hatrany ny geste barrière satria na dia izay aty Tamatavy zao efa déconfiné fa mbola manaraka hatrany andreny toromarika rehetrarehetra ao anatin'ny famehana ara-pahasalamana ireny. Eny an-dalana ihany koa dia mbola ahitana an'ireny mpitandro filaminana mi-exige ny fanaovana cache-bouche. Za nandiniky hoe tingamba ny vidéo tena matotra indrindra nataoko tato anatin'ny page Facebook koa satria za tena efa leo an'le famehana ara-pahasalamana efa tena te hiverina amin'ny fiainana normal am'izay. Zany no mbola mahatonga anay tsy mitsahatra foana hatreto mbola manentana foana atao anatin'izao famehana ara-pahasalamana zao hoe tohizo hatrany reny ezaka efa nataontsika reny ny fanasana tanana ny fanaovana cache-bouche ny fanajana nelanelana ray metatra ny fanajana ny fihibohana satria be dia be ntsika no mieritreritra hoe tsy maintsy avy amin'ny fitondram-panjakana foana no aresaina an'ity nefa ny tena marina miankina amintsika tsirairay no andresentsika an'le izy. De raha ohatra ny vidéo anay dia azadinany koa ny manaraka ny classe info spécial Covid-19 zay karakarainy amainy communication de zay. Lionel Marita tamin'ny Covid-19 valu.